mianatra eo tongotrao. Emisaucanao jeso malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izai pianachao kuambitenenale jeso malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya kuambitenenale jeso malalo izahai iainuchalanao kahirote nyavyamina itwecabecakawampunaya irote nyavyamina itwecabecakawampunaya. tonga eo amin'ny fotoanany sasamonony indray zao efa feny sasamonony rehetra efa mahazo toerana eny ary lesona vaovao indrainy izao ny ataontsika fa araka ny mahazatra dia mila mifampiarahaba foana dia ndeharintsika ifampiarahabe aorianan'isa telo dia miara-mihira isa roa telo manaona falita faona raha vo mahitanao manaona ianao manahoana tompoko salama tsara ve ny zazaminony rehetra salama ny olon-dehibe andeharintsika nakambana tanana dia hivavaka akambana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso hivavaka isika misaotra anao zay Jesosy eo fa afaka anao lesona andray taio zay mba ho zaza endry ho mpankatoa ary hiaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary araka ny lazaina teo dia tantara mahafinaritra be indray no entina amintsika amin'ity volan'ity lesona faharoa. Efa niara-nianatra tamin'ny dada sy neny tamin'ny herinandro dia andao ary hoe iarahantsika mamerina lesona faharoa sakafo ho an'ny Elia. Lesona faharoa sakafo ho an'ny Elia. Tsy anjery fa Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo. Averina fa Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo. Eny ary dao ara hoe notsika ny tantara io Elia dia naman'Andriamanitra ndray andro dia niran'Andriamanitra Elia ho any amin'ny mpanjaka Ahaba mba hiteny amin'ny mpanjaka hoe hoy Andriamanitra hoe tsy hisy orana hilatsaka mandritra ny isa roa telo taona. Tsy hisy orana hilatsaka mihitsy. Dia tezitra be tamin'ny mpanjaka Ahaba rakizy tetraka be tamin'Andriamanitra ny mpanjaka Ahaba dia tezitra be tamin'ny Elia ihany koa izy. Dia hozy izy Andriamanitra tamin'ny Elia satria izy naman'Andriamanitra Elia andanaingana mandeha mihazakazaka mandeha mitsoaka. Dia nihazakazaka Elia dia hozy Andriamanitra hoe makaneza any anaty ala dia mipetraka eo amoron-drano. Aiza ry Elia io izy
mipetraka eo amoron-drano miafina nge Elie, miafina ny mpanjaka aby izy ilay mpanjaka ratsy fanahy. Ajanontsika treo aloha le tantara fa miafina zany nge Elie zao teto izantsika amin'ny herindray fa ndongitsika anao irakely anankiray de miainareo de amin'ny manaraka mamerina. Mikaraka ray Jesosy, mikaraka ray Jesosy, mikaraka ray izy, mankasitraka ny Jesosy malalao, mikaraka ray izy. Raha matory aho de mijery ahy Jesosy, raha mifoha aho de mijery ahy izy, raha milalao ka falifaly ery ny fo, mikaraka ray Jesosy, mikaraka ray izy, mankasitraka ny Jesosy malalao, mikaraka ray Jesosy, mikaraka ray izy, mikaraka ray Jesosy. Zay le hirantsika mikarakarantsika Jesosy eo amin'ny fiainantsika tahaka ny karakarany any Elia. Zao ary faranantsika ny fotoana. Andehitsika ary fanao velomy de mivavaka tsika rehefa aveo. Tia mifanao veloma veloma veloma, tia mifanao veloma amin'ny herindray, veloma tompoko. Daraka ambana ny tanany fa hivavaka tsika. Saotranao zay Jesosy satria tianay ianao tahaka ny tiavanao any Elia. Ampio zahay mba ho endry tsara sy ho mpankatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salama daholo ve ny zazabody tonga indray ny fotoana izay ahafahantsika miaraka dia misaotra an'Andriamanitra isika noho izay fotoana nomeny izay fa manahoana daholo aloha mino aho fa salama ianareo rakizy dia andao indray misaotra an'Andriamanitra ary isika akambana indray ny tanana dia ahondrika ny loha akipo ny maso fa hiara hivavaka. Ray malalo misaotra anao indray zahay zazabody miaraka amin'ny ankizy rehetra fa afaka mianatra indray amin'ity anio ity, hianatra ny teninao zahay dia mba omeo fanahy masina hahatonga anay ho zaza endry amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny tantara izay ho arahantsika androany dia mitondra ny lohateny hoe vorona tonga hamonjy. Vorona tonga hamonjy. Ny teny natao ho tadidy atao tsy anjera ange ny dikan'izany. Ny teny natao ho tadidy dia voasoratra ao amin'ny Filipiana 4:8-9. Dia izao mivaky n'ilay teny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy aloha fa Andriamanitra ahatanteraka izay tokony ho anareo. Andao aloha ataontsika tsy anjera indray hoe fa Andriamanitra ahatanteraka izay tokony ho anareo. Bravo! Endry tsara indray izany izao fanaraka an'ilay tantara isika. Iahaba mpanjaka, ilay mpanjaka ny vahoaka voatokan'Andriamanitra dia nanompo sampy. Nijery any Ahaba nanondrika ny lohany ankoka tamin'ny sampy ny bala Andriamanitra. Andefa sorana be dehibe zahay balo ho mivavaka nataony Ahaba mpanjaka tamin'ny sampy. Omeo orana zahay mba ampitombo ny volonay any an-tsaha ary mba azahoanay sakafo marobe ho haninay. Nivavaka isan'andro tamin'ny sampy ny bala Ahaba mpanjaka ary nanorina tempolo ho an'ny sampy ny bala mihitsy azy izy mba ahafahan'ny olona rehetra manompo izany sampy izany. Ary dia maro ny olona ny lasa nanompo sampy. Nisy olona hafa tsy nanompo amin'ny bala ve? Nisy olona sasany tena tian'i Jesosy ve?
nisy olona azon'Andriamanitra nampiasaina mba ilaza tamin'ny vahoaka voatokana hiverina nompo amin'ilay Andriamanitra tena marina ve? Eny, misy tokoa i Elia. Ary dia niteny tamin'ny Elia Andriamanitra, nomen'Andriamanitra hafatra lehibe ho an'ny ahaba-mpanjaka Elia. Nandeha aingana nakany amin'ny lapan'ny ahaba-mpanjaka Elia, niteny tamin'ny feo mahery Elia nanao hoe: ny Andriamanitro izay Andriamanitry ny Israely dia nilaza fa tsy hisy orana hilatsaka mandritry ny taona vitsivitsy raha tsisy tenany no miteny. Tsy afaka handatsaka orahoana ho anao ny balasampinao. Tsy nentinino ny zavatra reny sofy ny ahaba-mpanjaka. Talanjona ny tanatana vavy izy mialohan'ny nieritreretan'ny ahaba-mpanjaka izay zavatra nolazainy, dia nivoaka aingana ny alan'ny lapa Elia. Aiza no aleko ankehitriny hoy Elia tamin'ny eritreriny. Tena ho tezitra mafy amiko ahaba-mpanjaka. Ary dia niteny tamin'ny Elia indray Andriamanitra nanao hoe: mandehana miatsinanana ary miafena any amin'ny renirano Kerita. Fantatr'Andriamanitra fa mety hamono an'i Elia i ahaba-mpanjaka. Misy toro rano velona avy amin'izany renirano izany, ary notohizan'Andriamanitra ny teniny: ary izaho andefa goaika hitondra sakafo ho anao. Nandeha nandositra aingana tany amin'ny renirano Kerita Elia. Nipetraka teo amin'ny tany izy ary nieritreritra ny amin'ny zavatra hitranga rehetra. Rehefa nidify tany ambadiky ny tendrombohitra amin'ny masoandro dia naharehy feom-borona ny kora raika manao hoe: goaka, goaka, goaka Elia. Vorona lehibe marobe nidina avy teny an-danitra. Indreo ny sakafo nalatsaka ireo vorona ireo ambonin'ilay vato teo akaikin'ny Elia. Avy eo dia lasa aingana izy ireo nanidina ny ala teo. Nojeren'i Elia ireo vorona niandifina nalavitra azy. Mahagaga hoy izy tany an'eritreriny. Rehefa niteny tamiko Andriamanitra fa andefa goaika hitondra sakafo ho ahy, dia tena nataony tokoa izany. Nanondrika ny lohan'i Elia ary nisaotra an'Andriamanitra. Nipetraka teo ambonin'ilay vato izy ary naka ny sakafony. Avy eo dia niandrandra nijery ny lanitra teny amin'izay lalana nizoran'ireo goaika ireo. No tanteran'Andriamanitra ny teny fikasana. Manatanteraka hatrany ny teny fikasana omeny Andriamanitra. Manonona ny fiadanan'ny tompo an'ny ankizikely rehetra ny tenako tratry ty sabata mahafinaritra ity. Hiaraka merinety ny lohahevitra fahadimy ary isika izay manao hoe mpanompo fito voatokana. Mpanompo fito voatokana. Ny andalan-teny izay nianarantsika tsenjery rakizy nandritry ny herinandro dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Korintianina 2:12-15 Korintianina 2:12-15 manao hoe zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany. Andao inge averintsika miaraka zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazaraina samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany. Arak'izany andalan-teny nataontsika tsy anjery izany rakizy dia manana asa hampanaovina antsika tokoa Jesosy. Izany hoe ny asa fanompoana azy, kanefa rehefa haintsika ny mandamina an'izy ireny tsara araka ny tokony ho izy dia ahita fombiazantsika eo amin'ny fanatanterahana izany asa tiany Jesosy hampanaovina antsika izany. Ka dia andao inge ho arahantsika ny tantara. Inona no ao an-tsainao
raha mody ao an-trano ianao androany kanefa tsy misy sakafo hariva ao, inona ny tsapanao raha hitanao fa omena olo-kafa ny sakafonao? Matetika izany no nitranga tao amin'ny fiangonana voalohany rakizy. Nisy olona sasany tsy nanan-kohanina kanefa tao koa no nanan-kohanina be tokoa. Ny amin'ny-tombo ary ny any-tombo an-trano ilay fiangonana kely. Ny tombo an-trano koa ny raharahan'ny apôstôly. Isan'andro ary mandritry ny tontolon'ny andro izy ireo no nampianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ireo olona nangetaheta ny andre izany. Indray andro anefa dia nisy olana nampahatahotra anankiray nitranga. Nanomboka nitaraina ireo mpino miteny Grika. Nihevitra izy ireo fa nanao zara mivilana ny sakafo zarainy isan'andro ange ireo mpino miteny Hebreo e. Nolazain'izy ireo fa tsy nahazo ny anjara sahaza azy ny mpitondra tena Grika. Fanavakavahana no ilazantsika io olana io rakizy. Ny fanavakavahana dia midika fa misy olona sasany ampahoritsika satria misy zavatra tsy mampitovy azy amin'ireo amintsika. Mety ho samy hafa amintsika izy ireo na koa tsy miteny ny fitenitsika. Mety ho hafa ny fomba fitafiny na koa hafa ny sakafo fihinany. Toy ny hoe na navakavaka ny mpino Grika ireo mpino Jiosy. Fantatry ny apôstôly fa tsy vitan'izy ireo ny hamany olana rehetra ao amin'ilay fiangonana vaovao. Fantatra izy ireo tsara ihany koa fa tsy tokony hiezaka anao izany akory izy ireo. Nahavoron'izy ireo ary ny olona rehetra mba hiresaka mikasika izany. Ny asantsika dia ny mivavaka sy mampianatra ny tenin'Andriamanitra. Mitadiava lehilahy 7 eo aminareo hoy izy. Mifidiana lehilahy feno ny fanahy masina sy feno fahendrena. Izy ireo no hiandraikitra ny fizarana sakafo. Ny fampijery ny olona sady samy na ny olona tolaka ny lohany rakizy. Ary tena hevitra tsara tokoa hoy izy ireo. Koa dia nofidiana ireo lehilahy 7 endry. Voafidy ho diakona voalohany tamin'izany ary i Stefana, i Filipo, i Prokora, i Nikanora, i Timona sy Parmena ary Nikoleo. Nivavaka ny apôstôly ary nametra tanana teo amin'izy ireo mba hanokana azy ho amin'ny asa fanompoana manokana io. Afaka nanoso aman-tsara ny asa izay nakin'Andriamanitra tamin'ny Arzaon ny apôstôly. Andriamanitra rakizy dia manome fanomezana manokana ho an'ny zanany tsirairay avy mba hanompoana azy. Ny sasany nomeny fanomezam-pahasoavan'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Ireo lay mpampianatra izay tiantsika ery ny mandre azy ary ny mandray ny fampianarana. Ny sasany manana ny fanomezam-pahasoavan'ny fikarakarana ny hafa. Ireo indray ilay olona faly mandrakariva amin'ny fanampiana ny hafa. Izy ireo no manasa ny lovia rehefa avy miara misakafo ny fiangonana, manampy ny mpifanolo-body rindrina amin'izy ireo raha misy simba amin'ny fiaran'izy ireo, manome hanina sy fitafiana ho an'ny sahirana koa izy. Anisan'ireo fanomezana manokana avy amin'Andriamanitra ihany koa ny fahaizana mamantatra ny fomba tsara indrindra hanaovan-javatra. Mahafantatra olona manana io fanomezam-pahasoavana fandaminana io ve ianao? Anankiray amin'izany fanomezana manokana izany koa ny fahaizana mahatakatra izay manjon'ny olona malahelo sy ny manamaivana izany. Isika rehetra rakizy dia samy afaka mampiseho ny fitiavan'i Jesosy amin'ny hafa avokoa sy ny tia azy ireo tahaka ny tiavan'i Jesosy azy. Nanohy hatrany ny asa manokana momba ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra ange ny apôstôly dia nitombo ary nitombo hatrany ilay fiangonana vaovao. Rehefa nampiasa ny fanomezam-pahasoavana momba ny fanompoana an'Andriamanitra ny mpino dia nitombo hatrany ny fiangonana. Ny mpino tsirairay avy anisan'izany izao sy ianao dia manana fanomezana pahasoavana manokana ary asa manokana atao an'ny tompo. Tsara tokoa ny fanompoantsika an'Andriamanitra rakizy rehefa lamintsika ny fanomezana rehetra ananantsika izay nomeny antsika.
dia tonga ndray fotoana ry zatovy namako tratra ny sabata aloha tsika mitsoran'andriamanitra tsika satria misy ny sabata fa raha tsy misy ny sabata dia tsy haiko hoe taiza ho aiza moa zany tsika dia hianatra foana dia hiasa foana dia hanao raharaha foana dia sy ny sisa tsara ary endry loatra ny andriamanitritsika dia manome ny sabata noho izany a mifalianao aza kamokamo makany am-piangonana mifalianao tratra sabata loha hevitra fahadimy iarahanao amin'ny tenako fifaliana na fanko ho fitiantsika ao anatin'ny fotoana foy izany tsy teny ratsy tsy akory ny teny hoe fankatoavana tsy teny ratsy ndraindray fa mba mankatoava mba maneke dia misy amintsika tonga dia tezitra ohatrany hoe misy miteny ratsy zany tsika ao aloha ny lohateny tsy teny ratsy tsy akory ny teny hoe fankatoavana ny Daniela toko voalohany misy ny tantara raha ataontsika indray mitompo maso ny tantara dia fantatsika tsara vao miresaka Daniela tsika fa zatovo tahaka tsika babo Daniela sy ny namany Daniela sy ny namany babo samy babo zany ange mampalahelo aza mba babo ihany fa mampalahelo zany ary aza mipetraka amin'ny toerana hoe babo fa tsy tsara zany fa ny zavatra nitranga ho an'ny Daniela sy ny namany na dia babo aza izy dia izay toerana misy azy zay indrindra no nanehoany fa izy dia zanak'Andriamanitra ary afaka maneho ny voninahiny aminy Andriamanitra ao anatin'ny fahababoana tsy fantatro hoe inona ihany koa no mahababo anao ohatrany efa voafatotra izany ianao ohatrany efa hoe andevony tsy haiko andevon'ny ota andevon'ny fahazarana andevon'ny telefona andevon'ny ohatrany tsy afaka mba te andeha ihany fa tsy afaka satria babo efa voafatotra ny zavatra nitranga dia izao na dia tao anatin'ny fahababoana aza izy ireto Daniela sy namany reto Sadraka, Mesaka, Abednego izy telo mirahalahy dia niova ny toe-javatra satria ao anatin'ny fahababoana mihitsy izy ireo no maneho fa zanak'Andriamanitra fa sika indraindray tsy zany fa ho sika hoe zao dia efa vo ihany moka dia efa aloha zany zao za tsy hivavaka ntsony za tsy hanao ny asan'Andriamanitra ntsony fa za nge inona ntsony moa ny amiko za nge babo za voafatotra tsy zany ny toetra ny Daniela sy ny namany ary elao zany toetra izany fa tao anatin'ny fahababoana mihitsy zareo hoe tsisy dikany andevo mampalahelo tao izy ireo no nijoro fa zanak'Andriamanitra ry zatovy namako mijoro ianao amin'io fahalemenao io fa afaka mijoro ho an'Andriamanitra ianao ary mijoro an'Andriamanitra ianao amin'izao toerana misy anao zao dia afaka hampakatra anao amin'ny toerana tokony ho izy Andriamanitra ny zatrantranga moa dia zao anisan'ny sarangan'olona nanapaka tao Babilôna Daniela sy ny namany lasa mpanapaka lasa olona manam-boninahitra nefa andevo azonao andramana zany satria ny Andriamanitra Daniela ihany no Andriamanitritsika na dia andevo azy ianao dia mijoro fa afaka metraka anao amin'ny toerana ambony Andriamanitra aza manaiky an'izany hoe ka efa resy efa babo aleo ifitetak eto aleo anao adalàna inona ntsony moa ny amiko zany ny tena fahadosoana ry tanora ry zatovy namako Daniela sy ny namany dia nipetraka tamin'ny toerana mihaja tao anatin'ny fanjakan'ny Babilôna Babilôna zany dia fanjakana manina maizy azy ary ny toerana avo ao Babilôna dia tsy ny olona tsotra no mipetraka ao fa tena olona manokana kanefa dia izany ny toerana nametran'Andriamanitra n'izy telo am'rahalahy Daniela sy ny namany satria nijoro teo amin'ny fanaranan'Andriamanitra izy ireo ary na dia ambony aza ny toerana izy ireo dia tena tsy nanaiky mihitsy ny zavatra tsy mety fa nanoka tena ny hanome voninahitran'Andriamanitra izy ireo teo amin'ny fiainany
hatramin'ny farany manoka tena manome voninahitra an'Andriamanitra teo amin'ny fiainany hatramin'ny farany. Haitsika tsara ny tantara fa Daniela sy ny namany dia nomena anarana hafa ary anarana tsy tsara mihitsy ary ny anarana nomen'ry Nebokadnezar izy teo izy teo i Babilonianina ny zareo. Anarana tsy tsara satria anarana sampy Babilonianina no nomena ny zareo fa tsy nanaovany zareo zany. Indraindray tsika rehefa petapetahan'ny olona anarana dia intsika fa kivy zaho ny zao ny fiantsoan'ny olona anazy zaho tsy teneniko le izy tsy haiko hoe inona ny anaram-bositra omen'ny olona anao dia kivy ianao dia mety hitena eny za zamy mihitsy aho zany dia eo ianao dia fitetaka amin'ny tany eo ianao tsy afaka mandroso fa na dia nomena anarana hafa ary izy ireo ny anaran'Andriamanitra dia mipotra ary hita teny amin'izy ireo mandrakariva. Tiako mba hananantsika ihany koa ry zatovy namako izany toetra zany. Na omena anarana hafa azy ianao dia izany indrindra no manosika anao anehoanao fa ianao dia nanoka tena ary vonona ny anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny toe-javatra rehetra na amin'ny aleha na amin'ny atao na amin'ny zavatra hohanina manome voninahitra an'Andriamanitra raha zany ny tanterakintsika dia ho lasa olona ambony isika ary Andriamanitra mihitsy no ametraka antsika amin'izany toerana ambony zany. Mirasaontsika zatovy ho mba hanao fanandramana ny amin'izay loha hevitra izay indray dia mahiriza aza kivikivy aza mieritreritra mihitsy hoe zao sisy tsy teny ratsy tsy akory ny teny hoe fankatoavana aoka ankatoy isika hatramin'ny farany. Miraritsoindray ary fivaliana ny Franco ho amin'ny manaraka Velomarsia. Ampifaliana indray no hiara-bako anao mpiara-mianatra miaraka amiko amin'ity lesona fahadimy izay maneho ny fakagana nataon'i Jesosy manodidina ny farihan'i Galilia. Mialohan'ny andiniantsika ny fiara-mianatra dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra misaotra anao indray zahay sy izao mpiara-mianatra izao nomenao fotoana mba andinianay ny teninao, mangataka anao mba hamela ny tsy fahatanteranay ary mangataka kosa ny fanena masina mba hamonto anay, ahatonga ny teninao tafatoetra tsara ty anatinay ary ahatonga anay hifahatra sy hatoky anao amin'ny andro mpiainana rehetra. Mitaiza mpiara-mianatra izao, mitahihana tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Tena faly indray miaraka amintsika amin'izao lesona fahadimy izao, mbola amin'ny anatin'ilay filazantsara ny Marka isika ankehitriny. Fagagana manodidina ny fary. Ny tena tanjon'ity lesona ity mba ifampiresantsika dia mba afantarantsika indray hoe iza moa Jesosy. Ny andinina atao tadina dia ao amin'ny filazantsara ny Marka 5:7-10. Nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy izy taminy: mody any an-tranonao ho any amin'ny havanao ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon'ny Tompo taminao sy ny namondrany fo taminao. Tao Galilia no toerana anankiray izay tena nanaovan'i Jesosy ny asany, indrindra teo amin'ny ranomasin'i Galilia sy ny manodidina azy. Fary lehibe izy io satria 120 kilometatra mahery ny halavany ary tena 10 kilometatra eo ny sakany, ary tena lehibe izany io toerana io. Matetika Jesosy sy ny mpianatra dia mipita eo amin'ny ranomasin'i Galilia io ary toerana fankanaina izany. Averiko ilay mandeha fa ny tena mampiavaka nyity tantara izay ho fampiresantsika eto dia mahatonga anao atakatra hoe iza moa Jesosy, ka ahitantsika fa izy lay afaka mampitsahatra ny tafio-drivotra, izy lay afaka manasitrana ny aretina maro samihafa, ny olona demoniaka, ny marary, ny aretina isan-karazany. I Jesosy lay afaka manangana ny maty, Jesosy lay afaka mitorany amin'ny toerana ny aviny, Jesosy lay afaka maniraka antsika, maniraka ny mpianatra hitorony filazantsara. Ary iza moa Jesosy? Jesosy lay afaka mamahana olona tsy tambo isaina, ary Jesosy lay afaka mandeha
eny ambony rano. Filazantsara marika toko faefatra no hojerentsika voalohany le tantara marika toko faefatra ka andininy fadimy amby telopolo sy fa raiky amby efapolo de tantara nampitsara Jesosy ny tafiodrivotra ity tantara ity. Tony tsara ny andro tamin'izay fotoana izay ary dia mba miala sasatra ondratsika de mba neteny Jesosy manao andeha isika ho eny ampita mba akaina. Ary dia niditra tao anatin'ny sambo kely Jesosy ary satria reraka dia natory izy tony ny andro tamin'ny fotoana io zao nefa zarantranga amin'ny andiny fafito amby telopolo ary nisy tafiodrivotra mahery zay nianjerazeran'ny alon-drano ny sambo kely ka nila ho feno rano. Nisy tafiodrivotra mafy zany zavatra mitranga zany teo anefa de resy tory Jesosy teo am'le sambo kely teo ambony ondana de nifoaziny ireo Jesosy satria hita fa efa mila orendrika ilay sambo kely nanao zay azo natao ihany ny mpianatra nanao ny fomba rehetra saingy tsy vita fa tao artady afaty ary dia nanaitra azy ireo Jesosy ka niteny taminy mba mpianatra tsy mampanino nanao fa zao afatesana izao teny fo Jesosy rehefa antsonao de mifo izy. Ry mpiara-mianatra amiko mahafaly sy mampahiry sy mampahiry anao fa ny Jesosy tsika lay Andriamanitra azo antsona amin'ny fotoana sarotra teny fo izy ary tsy vitany hoe ny foy fotsiny Jesosy fa avy hatrany de nibaiko ny tafiodrivotra izy ka niteny nanao hoe amin'ny andininy fasivy amby telopolo mangina mitsahara ary teoneo ihany de nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro fakakana tsy hitany saina tsy hitantsika izany tsy takatry ny saina kanefa zany ny zavatra antranga ary teo am'ty tafiodrivotra ty de nisehony hoe fanehoan'ny Kristy ny herin'Andriamanitra teo amin'ny koa nahitantsika ny tahotra ny olombelona malona ny toe-javatra sarotra ary ny fanontanian'ny mpamonjy manao hoe nahoana no saritahotra ianareo olombelona ihany de saritahotra kanefa de ho Jesosy hoe aza matahotra vokatra toe-javatra de gaga ny mpianatra ka ny fanontany tsy mbola nahita toe-javatra takan'izao ka niteny amin'ny andininy faefapolo ary hoy izy taminy nahoana saritahotra ianareo tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ry mpiara-mianatra mahafinaritra fa Jesosy afaka mampitsahatra ny tafiodrivotry ny fiainanao sy ny fiainako be de be ny misafotofoto mila andreraka mila afaty mahajary matahotra isika fa androany de te ilaza aminao hoe Jesosy afaka mampitsahatra ny tafiodrivotra eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Eo amin'ny marika toko fadimy ndray de nisy toe-javatra anankiray rehefa samy mba nieritreritra ny toe-javatra nitranga teny ambony ranomasina iny ny mpianatra Jesosy de tonga tao amin'ny toerana anankiray tao Gerasena ny ampitso maraina de taitra zavatra antranga fa toe-javatra mampalahelo tsy de hita loatra ny zavatra anyseho satria andininy faharoa amin'ny toko fadimy ary no niala tao an-tsambo kely Jesosy niaraka tamin'izay de nisy lehilahy azo mipana maloto no ivoaka avy teny amin'ny fasana ka nifanena taminy ka fa nitoetra tao amin'ny fasana izy ary tsy nisy olona na fatotra azy intsony na dia tamin'ny gatra azy. Mampalahelo zany toe-javatra ray mpianakaviana tsy eo nivony ankohonana intsony no mitoetra any amin'ny fasana voatazo ny fanahy maloto. Mampalahelo zany toe-javatra zany ray mpianakaviana tokony hamelona ankohonana indro any amin'ny fasana no mitoetra ary tena atao hoe tsy fantatra intsony indro izany tantara zany no voalaza marika toko fadimy tantara mampalahelo mahonena tsy nisy nafantarana azy intsony nitetika ny tenany tamin'ny vato kanefa dia nifanena tamin'i Jesosy. Inona zavatra nitranga ataon'ity lehilahy ty fantany fa Jesosy io niazakazaka izy nanatona an Jesosy nanatona izy ary avy hatrany dia niekohaka teo anatrehany Jesosy toa fantatra ilay lehilahy fa Jesosy no olona afaka hamonjy azy ary fantany fa io no afaka anala azy amin'izao fatotra manjo azy zao. Miantsoantso izy
reny jesosy ny antsony mahery eny jesosy izany to zavatra zany mafinaritra ry mpiara-mianatra malala isany a fa tantara lava be mo ny lazany azy ato tantara fa rehefa manatona jesosy ianao vonina ny ankohako eo aminy ianao fantatra jesosy ny fahorinao fantatra jesosy ny mampahonena anao fantatra jesosy ny mamatotra anao tsy mandao anao jesosy andininy fahavalo andininy fahasivy de zahatra anafinahitra zahatra antranga fa andininy fahavalo satria jesosy efa nao taminy hoe mivoa am'ty lehilahy ty ry fanahy maloto afaka ny mibaiko ny fanahy ratsy eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra na de atao anatin'le antsoantso mahery demonia aza ilay lehilahy de reny jesosy kosa ny bitsiky ny fitalahoana to mila vonjy tamin'ity lehilahy ray mpianakaviana ty zahatra antranga sitrana lay lehilahy fantatsika tsara lava tantara fa voalaza fa sitrana ilay lehilahy sitrana izy ary rehefa sitrana le lehilahy de amin'ny andininy fahavalambiny folo ary rehefa iondrina tao an-trano kely jesosy de nangataka tam'ilay demoniaka mba hanaraka azy aleo a jesosy anaraka na fainao ny mpamonjy mafinaritra zany fa saingy zao jesosy tsy navelan jesosy izy fa hoy izy taminy mody ihany any antranonao any amin'ny avanao ka lazao aminy zay zavatra nataony tompo taminao sy ny namondrano fo taminao gaga ny olona rehetra fa indro sitrana ilay ray mpianakaviana mafinaritra mieritreritra an'izany fa jesosy tsika jesosy afaka manala ny fatorany fanahy ratsy eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao ianjaranao manatona miazakazaha eo amin'ny jesosy mety tonga de hiteny anao anaraka anao a jesosy andeha amin'ny fotoana rehetra fa misy asa sain jesosy atona da nalomba lazao amin'ny olona zay nataony tompo taminao tapitra zay to zavatra zay dia indro ndray eo amin'ny marika toko fadimy andininy faraky amby roapolo fahaefatra amby roapolo toe zavatra anankiray indray ty nanasitrana jesosy vehivavy marary 12 taona sy nanangana jesosy ny zanaka vavy ny Jairo tamin'ny maty i Jairo ny voalaza eto i Jairo a dia mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana zany ary tsy de mifandray loatra satria anisan'ireo olona mitsikilokilo anisan'ny ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana zany zay miezaka ny anameloka zay tia nambaran jesosy fa tamin'ity toe zavatra ty tratra ny zavatra sarotra izy nararina zanany ary dia efa voalaza fa mila ho faty dia nanikany amin'ny jesosy izy nakeo amin'ny jesosy izy ary de zao ny voalaza eo amin'ny andininy fa 12 dia avy ny anankiray tampanapaka ny sinagoga Jairo no anarany ary rehefa nahitany jesosy izy dia niankohaka teo amin'ny tongony no foanany ilay mampanapaka ny sinagoga azy fa nanatona an jesosy ny olona manatona an jesosy de manafona zay mety maizy anao manafona zay maizy anao ka de nikohaka teo amin'ny jesosy izy mafinaritra mieritreritra an'izany ary rehefa nikohaka izy nangataka ny talao manao hoe sy tompoko mandrafo amiko sitrano ny zanako tam'izay nefa to avahafa ny fisotrony tantara fa nisaky misy vehivavy anankiray narary aretina 12 taona hitondray ilay tantara fampisisika ao amin'ny tantarany filazantsarany marika tantara anankiroa ny zahatra hitovizan'izy eo samy nanatona an jesosy na i Jairo na ilay vehivavy narary samy nila vonjy ireo olona reo nefa de samy hafa tanteraka i Jairo sy ilay vehivavy avy tao ivoan jesosy ilay vehivavy no nikasika ny lambany ary voalaza fa sitrana avy hatrany izy de nijanona jesosy ka nyteny manao hoe iza izany nanendry ny lambako zany olona betsaka mifampikasikasika eo kanefa de nanaitra an jesosy le fikasihana nataon'ny vehivavy sitrana le vehivavy rehefa nitodika jesosy de nataotra izy sao de mahatezitra an jesosy sao nataony zao tsy ry havana nafinahitra ny zahatra nitranga fa rehefa nitodika de zao ny nambarany
amin'ny andiny faefatra amby telopolo aroa jesosy taminy anaka ny fononao no nasitrana anao mandehana somatsara ary sitrana amin'ny aretinao sitrana izy ry mpiara-mianatra namana fahagagana mitondra fampahirezana ho antsika izany ary raha mbola niteny an'izany jesosy de tonga ny filazana avy any amin'ny tranolay mpanapaka ny sinagoga de jairo ka nalaza manao hoe efa maty ny zanakao vavy ko nahoana mbola manahirana mpampianatra ihany ianao ohatra andihiteny manao hoe tsisy lana an'izany tsony aza mahasaina makaty tsony jesosy tsy nahoany jesosy zany fa lasa ihany jesosy nandeha nakany amin'ny toerana maty le tovovavy tsy nisy navelan jesosy anaraka azy afatsy ny ray aman-dren'ilay zaza sy Petera ary Jaolina ary Jakoba to jesosy manao hoe tsy maty raha zazavavy fa matory manana ny fomba fijeriny ny amin'ny toe-javatra mahazo anao Andriamanitra tsy ny fijerinao ny fijerin'Andriamanitra ianao mieritreritra hoe fa tsisy ilana azy efa maty fa jesosy kosa manao hoe tsy maty raha zazavavy manana fijery tsara eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao jesosy ny angatana antsika de zao ampitomboy ny finoana tabataba ny olona nitomany niditra ato amin'ny hefitra sy ny zazavavy jesosy tena saindro ny voky foa ary no raisiny jesosy tana zazavavy ka hoy izy hoe talita kumi de niarina raha zazavavy fahagagana tao Galili zany toe-javatra izany ary mahafinaritra izany ary rehefa avy nandeha tao amin'ny toerana io jesosy avy tamin'izany toe-javatra zany jesosy de niala tao izy ka tonga tao amin'ny tany zay nisy anazy ry mpiara-mianatra mahagaga matetika de mahafaly ny olona mahita hoe ny olona vao aminao no maha-olona malaza de tokony mba ho faly betsaka ny olona mba ny tao Nazareta ihany fa misy kosa manao fiteny manao hoe taiza nahazo olona ity zany zavatra zany andininy faharoa toko fahenina moa ve tsy ilay zanaky ny mpandrafitra izy io zanaky Maria ohatrany hoe tokony tsy aiza zany mpandrafitra ve de lasa mpampianatra mpanao fahagagana tsy nampanina an Jesosy zany fa Jesosy nanao ny adidiny na de eo amin'ny toerana misy anazy azy no laviny olona izy mamita fanontaniana efa mba nolaviny olona toan Jesosy fenao efa nandalo toe-jara tahasatro tahaka an'izany venao eny fa na de ny tao an-tanàna aza de tsy nandray an Jesosy fivagagana farany zay fampiresantsika de ny filazantsara Marka toko fahenina ka andiny faefatra amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo de ny tantara zay nampinana an Jesosy ny olona tsy omby 10,000 betsaka ane zany rehefa nampianatra Jesosy de nitokana tamin'ny toe-javatra toerana anankiray teo amoro atsinanany ranomasin'ny Galili mba hiala sasatra saingy efa vahoaka betsaka no niandry azy teo voalaza fa efa hoisy 10,000 lahy teo tonga talohany teo amin'ny toerana satria efa fantany ary rehefa nahita azy Jesosy de zao voalaza eo andiny fahatelo amby telopolo ary ny olona nahita azy mandeha ary ny olona nahita azy nandeha sady betsaka no nalalan Jesosy de niala teny amin'ny tanàna rehetra izy ka niazakazaka nandeha teny an-tanety ka tonga talohany ary no niala teo Jesosy de nahita vahoaka betsaka izy ka onena azy fa tahaka ny ondry tsy manana mpiana izy ireo de nampianatra zay zavatra maro Jesosy tsy mba manilika rehefa manatona azy ianao raisiny nampianatra Jesosy ary voalaza fa lava ny fotoana no ny ariva ny andro de fampiresaka ny mpianatra daholy reto olona be deaibe reto dao raha vahina am'izay fa nonareo nonreo saingy zao o Jesosy omenareo hanina izy de fanditra teo ahoana na manana zany tsy mety zany be loatra reto olona reto saingy zao novahan Jesosy tamin'ny fomba mahagaga ny fampisampinanana reto olona maro de maro eto ka mofo 10 misy azan-drandro na mahana ny vahoaka maro ry mpiara-mianatra afaka manao fahagagana zay tsy takatry ny saiko sy ny tsy takatry ny sainao eo amin'ny fiainanao Jesosy ny olona efa tsy mahita ny atao intsony fa Jesosy mahita ny atao eo amin'ny fiainantsika tsara avy koa ny eritreritra reto olona ireto manao hoe tena ty zany no Jesosy anafaka anay saingy zao tsy ilay Mesia mpanjaka sy mpanafaka an'Israely araka ny eritreretiny vahoakazo ny tonga fa tonga kosa amin'ny fanandevozan'ny ota zay ilay Jesosy tonga teo amin'ny fotoana io
ka naneo fakakana tamin'ny olona maro fantatsika tsara ny tantara fa rehefa nihinana izy ireo de nisy ambiny aza ary eo amin'ny nangonona ny andininy fatelam-pepapolo nangonona zay sombotsombony mofo sy nazandrano ka de nafiano arina 12 eo amin'ny andininy fahinina amby fapolo rehefa voarava ny vahoaka de rehefa nanao velomany olona Jesosy de lasa nakany atenibohatra ivavaka zany no nataon Jesosy le mpanao fakakana manaja olona manao veloma ny olona zany Jesosy ny mampianatra atsika izany Jesosy le mpanao ny fakakana tao amin'ny ranomasina tao Galile ny antso toko aminao de zao hoe aza misalasala ny manatona an Jesosy miazakazaka am Jesosy na inona olana mahazo anao ninona olana mahazo azo antonona amin'ny fotoana rehetra Jesosy ka dia Andriamanitra ne hita ianao ka na de atao hoe tsy nanaraka Jesosy anaraka ny tena eritreretanao azy ianao de manana fomba kosa Jesosy maniraka anao lazao zay nataon'ny tompo taminao araka le andininy zay nataontsika ho tadidina ka de mirary faherezanao anao ndray am'izany tantara ny fakakana nandidina ny farihan'ny Galile zany ho anao sy ny ankonanao ka de ho ia hoe ny fiadanany tombane ho anao sy ny fianakavianao ko anao fanatitra indray sika vanoanantsika ty sekoly ity Araka ivavaka arisika ankehitriny Andriamanitra rainay tsaraina zay ny an-danitro misaotra anao zahay ny fotoana mamy zay nomenao anay afahanay niara nianatra ny tenao tamin'ity androany ity engenery ny tantara iretratreny mba hampahery anay ary ampitombo ny finoanay sy ny fahafantaranay anao de mitahizo ampiara-mianatra zao mitahihany kio ty onjam-peo ity fandarana ity mba hitondra soa ho anay sy izay rehetra miaino anao aminarany Kristy nangatana ny vavaka Amen. Mianatra eo an-tongotrao